avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Mbola ho jamba ny vola sy ny fanomezany ary kitolotolotra samihafa ve ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana aka hifidy izay olona tsy manana viana sy foto-kevitra ijoroany akory miariary mantsy amin'izao fotoana ireo olom-boafidy sy mpanao politika angasitrany ny vahoaka sy ireo nolanina tamin'ny alabato tsy mikatsaka afa-tsy ny tombontsoany manokana. Na sekoly vavao ahitana efitrano misy sarony EPP Ambohijato commune Ankadinandriny a distrika Navaradrano. Ity sekoly vavao ity izay namboariny antoko sy ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga akanotokanana sy natolotra tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny fokontany androany. Tsy misy afaka mamonjy sekoly ireo mpianatra ao Tanambato Tsirandragny distrikany Bekily vokatry ny fifehezany dalo ny tanànan'izy ireo lasa ny anala ny fiainana ho fiarovana ny ainy ho ny sefokotany fa ireo nandorotrano anjato ny sinamon'olona miriaria eraky ny fiarahamonina. Any ivelany ho afaigan'ny gouvernemanta frantsay ny fandaniany parlemanta ny lalàna mandrara ny fampiasan'ireo ankizy latsaky ny 12 taona ny tambazotra sosialy ao Frantsa ny antsipiriandreo avy hatrany ary. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao alina izao miarabanao tonga soto anatin'ny fampalalam-baovao manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany ny matoa andahatsoratra avy hatrany ary mbola ho jamba ny vola sy fanomezana ary ny kitolotolotra samihafa avy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana ka hifidy indray izay olona tsy manana viana sy foto-kevitra hijoroany akory tahaka ny teo aloha miariary mantsy amin'izao fotoana ireo olom-boafidy sy ireo mpanao politika tsy ankasitrahan'ny vahoaka sy ireo nolanina tamin'ny alabato tsy mikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ny tenany manokana ny matoa andahatsoratra. Nahitana taratra ny maha-olom-boafidy manana foto-kevitra hijoroana sy ny maha-olom-boafidy lany tamin'ny alabato fotsiny ihany ny zava-nisy nainantsika teto Madagasikara tamin'ity herinandro ity. Nahitana taratra ihany koa ny mpanao politika manana foto-kevitra mazava sy mitsinjo ny tombontsoa ho an'ny vahoaka fa tsy mikatsaka tombontsoa manokana fotsiny ihany. Ny olom-boafidy manana foto-kevitra hijoroany izay tena voafidim-bahoaka tokoa fa tsy lany tamin'ny alabato sy amboletra dia olona tiany vahoaka ka na inona fanentanana ataony tonga maro mamaly ny antso ireo vahoaka ny fidy azy. Tonga maro izy ireo satria fantany sy resy lahatra izy ireo fa io olona io ny tondra ny etaetany hiaro azy hikatsaka ny tombontsoany be sy ny maro anatsarana ny fiarahamonina ny commune sy ny distrika tsirairay avy. Ny olom-boafidy izay tsy ankasitrahany vahoaka kosa indray nanolaniana tamin'ny amboletra noho ny alabato dia ireo olom-boafidy mijabaka amin'ny asan'ny fahefanam-panao lalàna, mijabaka amin'ny fahefanam-panatanteraka ary milaza fa izy ny tompon'ny fanapahan-kevitra rehetra. Feheziny avokoa na ny fampianarana, ny fandriampahalemana, ny ara-toekarena, ny sosialy hatrany amin'ny fametrahana filaminana, ny ady atao amin'ny zava-mahadomelina sy ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena. Ireny olom-boafidy ireny matetika no voasaringotra na tomponantoka amin'ny disadisa eny anivon'ny fiarahamonina, tomponantoka amin'ny kolikoly, fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena, firaisana tsikombakomba amin'ny pisoloky, mpanao asa ratsy ary ny asan-dahalo. Efa imbetsaka teto amintsika no nahitana izany hoe solombavam-bahoaka voasaringotra tamin'ny asa fisolokiana, voasaringotra na tratram-bodiombo tamina fanondranana antsokosoko ireo harem-pirenena. Izany hoe solombavam-bahoaka manery minisitra ka mametraka izay tiany ho taleparitra izany moa dia efa tsy ho resahana intsony. Izany hoe solombavam-bahoaka manery ny mpitondra fanjakana mametraka izay olona tiany izany efa tsy ho lazaina intsony. Tahaka izany ihany koa ny mpanao politika be tsy andrao fanaraka ny fomba fiteny ny antoko politika eto amintsika. Maro anisa kanefa tsy samy miatrika fifidianana akory ka rehefa fotoan'ny fanovana tahaka izao vao mody miseho sy mijoro fa manan-kevitra ary vonina anarina firenena.
ny antoko politika no mijoro dia manana foto-kevitra ary tanjona voalohany amin'izany ny fakana fahefana hitondra firenena. Rehefa tsy vonona aka fahefana hitantana ny firenena, tsy misy antony maha antoko politika azy ireny. Ny mahagaga nefa dia betsaka ny olom-pirenena voasarika amin'ireny antoko politika tsy sahy miatrika fifidianana ireny, miazakazaka mitady seza kanefa tsy manana na viana fampandrosoana sy ny fanatarana ny fari-piainan'ny mponina na iray aza. Eo anatrehan'izany rehetra izany, ny olom-pirenena rehetra no mila tonga saina, manova fomba pijery ka hanavaka izay tena mpanao politika na antoko politika, vonina hitondra soa ho an'ny firenena. Ny olom-pirenena no mahay mijery ka ahisafidy izay olona isolo vavazy eny amin'ny anteny meram-pirenena. Ny fanontaniana tokony apetraka eo anatrehan'izany dia ny hoe manana solombavam-bahoaka ve ianao? Inona ny zava-bitany ho an'ny commune na ny distrika misy ianao amin'izao fotoana? Ny ady sy ny aro ary nitondra ny etaetam-bahoaka tokoa ve izy ireny? Tsy mpanao foto-drafitrasa ny solombavam-bahoaka, tsy mpanamboatra lalana ary tsy mpanome vola ny mahantra, fa kosa mpitondra ny feon'ny vahoaka, mpanara-maso ny asa ataony fahefanam-panatanteraka ary mpanao lalàna. Moa ve izany no tena andraikitry ny solombavam-bahoaka voafidy isaky ny distrika amin'izao fotoana? Moa ve mijery sy mitsinjo ny tombotsoa ho an'ny vahoaka tokoa izy ireny, fa tsy mikatsaka ny tombotsoany manokana? Ny olom-pirenena tsirairay avy no mamaly izany, ary ny paikady tsotra azo raisina dia ny hoe ny vahoaka no mifidy izay atokisany fa isolotena azy. Hoatsarainy izao ny lalàna mifeny fifidianana, ka izay tena safidin'ny vahoaka tokoa no isolotena azy ireo eny amin'ny alapan'ny Tsimbazaza. Eo anatrehan'izany dia ho sanatria ho jambany vola sy ny kotolotolotra ary ny fanomezana indray ve ny vahoaka malagasy ka hifidy na dia hita izao aza fa olona tsy manana foto-kevitra ijoroana ary tsy katsaka afa-tsy ny tombotsoany manokana. Mifandraika amin'izay hatrany, mampiba ny fijery ny olom-pirenena ny mpanao politika ary mampiahiainy amin'ny hoavy ny firenena ny fifandroritana sy ny adila politika tato ato ho ny Front National ny antoko HVM. Ankoatra izay, misy amin'ny firongony teo aloha no mivadika ho namany fanovana amin'izao fotoana ka tokony hitandrina ny filohan'ny fanavozana hianavaka ny fisolelahana raha ny faneho-kevitra. Tsiara Soarvelo. Nanaitra ny mpikirakira tambazotra tserasera ny fifandroritana sy ny fifanaratsiana na ny adila politika ny seo tato ato, manakorotana sy mampiahiay ny vahoaka ny amin'ny hoavy ny firenena zany ho ny Front National ny antoko HVM. Fotoana tokony ampiresina hery anarenana ny firenena zao raha ny faneho-kevitra. Mijaly ny vahoaka mijery antsika mpanao politika hoe maninona reto olony reto no ao anatin'izao fandresena lehibe nandrodanana ny fitondrana jadona na pahory ny vahoaka na pilety ny firenentsika zao na pahantra ny firenentsika zao no miparitaka sady amin'ny hevitra zay ataoko tsy de mitombona loatra satria samy mananao zay vitany efa miezaka tsika hatramin'ny 2024 antoko maro olona samy hafa nanozongozona any fitondrana jadona zay nataony Andrajoelina. Lasa very repera le vahoaka olona voeonina raha mitambatra hitany mirahina teny izany azo tombony amin'izany mahazo tombony zareo sy firongony roa atsika dia ravoravo-tanana ny vahoaka. Ankoatra izay, manimba ny fanaovana politika ihany koa ny fisolelahana sy ny famajiana palitao ho hiatra ny Front National antoko HVM. Raha tsy lasa fa sy ireo mpiara-dita amin'ny Andrajoelina izay miverina miseho ampahabe maso indray ankehitriny. Aloha isika zany tsy ho variana amin'ireo olona zay misolelaka fotsiny mba hijanonana eo amin'ny toerana nahazo toerana izy na hiverenana eo amin'le toerana voamaly ny orakoraka hozana miaraka amin'ny Andrajoelina dia androany laza fa olon'ny fanovozana daholo ho avy ny fifidianana amin'izany izy jerevana eo fa maro ohatra ny tazana miverina amin'ny fomba io ny tsofoandry zareo ao anatin'izao fitantanana amin'ny firenena zay ao anatin'ny sarotra nefa efa betsaka ny vokatra hita finiavana zay ampisehoan'ny mpitarika ny firenena amin'izao fotoana izao no hoe any amin'izany mba mahasoa aloha. Raha ny hita, mahay mifanaraka ihany ireo mpanao politika taorian'ny fifanenjehana sy fifandirana ka tavela farany silasibatra ny vahoaka raha ny faneho-kevitra hatrany. Mila fitonina ny fiarahamonina malagasy ka tokony hanana fitondran-tena mendrika ny mpanao politika eo anatrehan'izany, hampiena ny adila politika ho ny faneho-kevitra.
fa natomboka androany tany Toamasina ny tetikasa asa 5,000 ny tanora eo amin'ny faritra Atsinanana fa mpananana asa izay tondra fanovana goavana eo amin'ny farimpiana ny faritra Atsinanana iray manontolo ka hovitaina mandritra ny rotona Erinao Razafimanana Kolo Toamasina. Midangana loatra ny filana arakasa manerana ny faritra maro tsy afaka miresaka fampandrosoana maharitra nefa raha tsy misy ny famaliana ireo etaeta ireo ao ny tsy anasa mihitsy eo ihany koa ny tsy fisiny asa mendrika sy maharitra ka ny tanora no tena lasibatra. Isan'ny vaindohan-drarany ny fitondrany ny fanavaozana ny fanomezana asa mivaingana ho an'ny tanora. Fahaiza manao mifanaraka amin'ny filan'ny orinasa sy ny tetikasa misy atao anatin'ny faritra Atsinanana no apetraka. Amafisina amin'ny alalan'ny hetsika ara-toekarena manome lanja ny faritra Atsinanana izany rehetra izany. Ny tanjona lehibe amin'izany dia mazava sy tsotra. Mamorona asa 5,000 ho an'ny tanora ato amin'ny faritra Atsinanana ao anatin'ny 2 taona. Izany hoe manomboka amin'ny taona 9 sy 2 ka hatramin'ny 7 sy 2. Ireo asa 5,000 ireo dia mizara toy izao. Ny 3750 asa dia amin'ny alalan'ny fandraharana na asa tegna na ile lazaintsika mety hoe entrepreneuriat. Ary ny 1250 dia asa piasa ao anatin'ny orinasa na travailleur salarié. Tsy ho famoronana asa fotsiny no tanjona fa ny famoronana asa mendrika maharitra ary mifanaraka amin'ny toe-karena eo andito an-toerana. Izavy ary nokendrena anatin'ity tetikasa ity. Tanora vavy sy lahy, tanora manana diplôma na tsy, avy an-tanan-dehibe na avy ambanivohitra ary misy fijerena manokana ireo tanora marefo. Midika izany fa tsy misy tanora voailika mialoha fa ny zava-dehibe dia ny afahavononana sy ny finiavana irotsaka ny sehatra. Ireo sehatra magnandanja kosa dia tsy fanofana tanora kisendrasendra itetikasa fa mifototra amin'ny fanadiadiana aloha voalohany indrindra ireo sehatra manan-kery eto amin'ny faritra Atsinanana toy ny fambolena sy ny fanodinana vokatra, ny jono sy ny toe-karena manga, ny lozisialy sy asa mifandraika amin'ny seranantsambo, ny BTP sy ny asa teknika, ny fizahan-tany, tolotra ravarotra, avy amin'ireo sehatra ireo no amaritana ny fiofanana voalohany indrindra ary ny fanohanana ary ihany koa ny fahafahana mahazo asa. Ny fomba fiasa dia toy izao. Eto no ahitantsika ny fomba fiasa amin'ity tetikasa ity voalohany indrindra, amantatra an'ireo filana izay tena izy ananan'ny orinasa sy ny faritra antsika. Aveo anofana an'ireo tanora araka an'ireo filana ireo. Fahatelo anampy amin'ny fidirana amin'ny asa piasa na amin'ny famoronana asa. Ary fahaefatra manara-maso mba hiantohana ny faharetan'ny asa. Ny ministeran'ny asa no mandrindra amin'ny ankapobeny ity tetikasa ity. Iaraha misalaha amin'ireo ministera rehetra mandrafitra ny governemanta ny fanavaozana. Ao ihany koa ireo mpiara-miombona antoka maro ato anatin'ny faritra Atsinanana izay efa naneho ny fahavonona ny fanometanana ahafahana miara-manatratra ny tanjona dia ny fampananana asa 5,000 ho an'ny tanora mialohan'ny fahavitan'ny taona 2022. Fanohanan'ireo mpiara-miombona antoka dia ahafahantsika manamafy ny fanohanana ny tanora miantoka ny lalan'izy ireo mankany amin'ny asa ary manitatra ity modely ity amin'ny faritra hafa eto Madagasikara. Tsingana manaraka amin'ny tetikasa asa 5,000 ho an'ny tanora dia ao aorianan'ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ity tetikasa ity dia hiditra tanteraka amin'ny tsingana fanatanterana ny tetikasa isika. Amin'ny fomba mazava dia ireto avy izany tsingana manaraka izany. Ny fampiarana mivantana eny an-tsana sur terrain ireo hetsika voafaritra, ny fanombohana ny lalam-piofanana avy hatrany sy ny fanohanana ireo tanora, ny fampifandraisana mivantana ny tanora amin'ireo orinasa sy fahafahana ara-toe-karena efa voafaritra. Ary ny fanaraha-maso tsy tapaka ny vokatra mba hiantohana fa tena asa maharitra sy azo refesina no hovokarina. Noho izany, ny asa 5,000 dia tsy tetikasa mihidy fa tetikasa mihova sy mivelatra.
izay ifanaraka hatrany amin'ny zava-misy eto an-toerana ary ifanaraka amin'ny filan'ny tanora sy ny filan'ireo orinasa amin'ny faritra Atsinanana. Afatra ho anareo tanora, fagnambogoavana ity tetikasa asa 5,000 ho anareo ity, saingy miankina amin'ny firotsahana rehan-tsehatra koa ny fahombiazan'izany. Eo anilanareo ny gouvernemanta anofana anareo, anohana anareo ary anokatra varavarana ho anareo ary anome fitaovana hampahomby anareo, saingy ny heriko ny fahamatorana izay avy aminareo no lalam-pahombiazana. Zava-dehibe ho an'i Madagasikara iray manontolo ny anatanterahana ity tetikasa ity hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika na dia ao anatin'ny 2 taona monja aza ny fanombohany, averina ny fampiroboroboana ny tsenan'asa anatiny mba anatsarana endrika ny Madagasikara. Tsy sanatry niova ny fitondrana dia vita hatreo. Tsy izay no nidinantsika tanora teny an-dalambe fa mba mitady fiainana hafa ihany koa toy ny zavatra misy any amin'ny firenena hafa. Izay no faniriana lehibe eo amintsika tanora. Dia faly manambaranareo an'izany koa fa faniriana eo amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao ihany koa ny mba anananareo tanora fiainana mendrika aty amin'ny firenentsika fa tsy voatery foana hoakany ivelany vao mahita fiovam-piainana. Zay manko ny zavatra misy eto Madagasikara, zay zavatra tsy azo lavina zany. Toe-tsaina efa mipetraka eto Madagasikara izy io, zay any andafy no tafita. Zay le terme raha tsy diso ao, zay makany andafy tafita mialatsiny amin'ny terme ampiasaiko eto tafita lery rehefa lasa any andafy any. Ohatrany hoe tsika eto Madagasikara zany no ino moa zany fanohitra amin'ny tafita? Tsy tafa. Fanirina ilalina ny ialana zany toe-tsaina zany. Ka mba hitongavantsika ialana amin'izany toe-tsaina zany dia ny fiakaran'ny fiarakarena, ny fisiny asa be da be eto Madagasikara ho an'ny tanora. Zay no fanirina amin'ny fanavaozana ny Repoblika amin'izao. Takina ny fahavononana sy fahamatorany ny tanora amin'ny ity tetikasa ity mba tsy hampandeha ila ny finiavan'ny fitondram-panjakana ho an'ny fanavaozana lalina. Ity tetikasa ity izay hitondra fiovana goavana eo amin'ny farim-piainan'ny faritra Atsinanana iray manontolo. Fanitrangana horohorontany androany tamin'ny 1:12 ora sy 2:13 minitra atoandro teo tato Antananarivo sy ny manodidina raha ny filazana navoaka ny Institut et Observatoire de Géophysique d'Antananarivo na ny yoga mandina ny 5 faingoena ny madrefy ny ity horohorontany ity teo amin'ny marim-pandrefesana Richard ary tany amin'ny 5:30 kilometatra atsimon'ny Miarinarivo no nisy ny vohibeny vokatry izay horohorontany izay trano miisa 2 androany no nahitana fahasimbana tao avaratsy na soavinandrina itasy zaza iray nandritra izany no nirodana ny trano ka tsy maintsy nentina aingana namonjy toeram-pitsaboana tapaka ny tanany ary voadona ny lohany araka ny loharanom-baovao avy amin'ny gendarmerie eo anivo ny brigade ny soavinandrina itasy hatrany. Fa lafim-baovao hafa kosa indray na sekoly vaovao ahitana efitrano miisa 2 ny EPP Ambahijato commune Ankadinandriana distrika Navaratrano. Ity sekoly ity izay namboary ny antoko malagasy miara-miainga sy ny fikambanan'ny vehivavy malagasy miara-miainga ka notokanana sy natolotra tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny fokontany. Nambarany Front National ny antoko malagasy miara-miainga moa tamin'ity androany ity fa tokony hajaina sy ampiasaina araka ny tokony ho izy ny efitrano fianarana ho tombosoa ny ankizy pianatra. Fanampanazavana. Mandiditra ny 20 eo ny mpianatra eo amin'ny EPP Ambohijato ka efitrano 2 no ny anaran'ireo mpianatra hatr'izay izay mizara kilasy enina ahitana ny préscolaire hatramin'ny taona fahadimy. Tsy ampy ny efitrano ka voatery ny tambatra efitrano ny kilasy maromaro. Namaly ny fangatahany ray aman-dreny sy ny sekoly ny antoko MMM sy ny vehivavy malagasy miara-miainga ka nanamboatra ity sekoly efitrano misy 2 ity. Ny kilasy 8e 7e ao amin'ny ilany dia ny 9e mitodika Menatsimo zany dia ato amin'ny sala anankiray indray ny kilasy majinika amin'ny presco sy ny 11e 10e no mitambatra ao
tena manahirana ny fampianarana satria tsy dia concentré tsara ny ankizy satria amin'ilay klasy mitambatra anankiroa dia sahirakirana zany amin'ilay filaminana. Manoloana an'ity sekoly vaovao ity zany dia ny klasy anankiroa zany no miditra ato dia ato zany zareo no miditra dia ny klasy ambiny zany no ato. Inona fa efa milamina kosa angamba ny fampianarana amin'izay. Sekoly fahatelo zao ity efitrano sekoly vaovao namboariny VMMM raha ho an'ny commune Ankadinandrina. Isan'ny fototra iorenany fampandrosoana ny firenena ny fanabeazana ka nitondra ny anjara birikiny amin'ny fanasoavana ny zaza malagasy ny VMMM. Ankoatra ny fanamboarana ity efitrano sekoly vaovao ity, anovatsiana fampitaovana toy ny W sy latabatra ahafahan'ireo ankizy misitraka fotodrafitrasy manaraka ny finitra tokony ho izy. Fanampiana ny ireo maire izay napetraka eteto zany izay no antony nanaovana an'io. Karazana promesse nataonay tamin'ny fifidianana zany izy io dia ny eto Ambohijato no natao tamin'ity nanomboka 2025 izay no nanao anazy io dia ny faranana tamin'ny faraparan'ny taona teo dia ny fitaovana ny vato ny fasika dia iny anjarany ray aman-dreny mpianatra manao anazy fa ny tafo miaraka amin'ny brika sy ny varavarana rehetrarehetra sy ny fitaovana atao anatiny ny latabatra izay ny W fianarana zay zany no ny antoany vehivavy malagasy miara-miaingy. Notokanana sy natolotry ny antoko sy ny vehivavy malagasy miara-miaingy tamin'ny fomba ofisialy androany araka izany ity sekoly vaovao efitrano roa ity. Nanamafy ny flou national ny antoko MMM azo andriany anarivelo fa miasana soa ny taranaka ny antoko MMM ho fampandrosoana ny firenena. Mila fanovana toe-tsaina sy fomba fiasa vaovao mikendry ny fanatsarana ny fanabeazana. Tokony hajaina ny fotodrafitrasa ka tsy ampiasana anaovana zavatra hafa ho fitaizana ny zaza malagasy. Takina ihany koa ho izy ny tokony andraisana mpiasa-panjakana ireo mpampianatra firamamisa 3 ato amin'ity EPP Ambohijato ity. Hitanao tsara namboarina ny zany sy araka ilay teo aloha fa ny zany na ny table bao agny natao table bao mba mateza amin'izay. Tany sekoly tsy fanaovana fety fa natao ianarana. Mahatonga na teny an'izany mba hovaina amin'izay toe-tsaina mba tena ilay trano-mpanjakana sy ny sekoly ohatr' zao dia natao hitezana re olona hikarakarana taranaka fa tsy anaoko trano hivezivezena na ampiasaina amin'ny zavatra hafa. Trano-mpanjakana raha teo koa androany zay no manolotra azy fa manomboka androany io dia mivady teo trano-mpanjakana fa tsy any ny antoko malagasy miara-miaigny akory fa trano-mpanjakana ho an'ny ministera sy ho an'ny commune sy ny commune Ankadinandrina sy ny fokontany Ambohijato. Mba hovaina kely zay le fanovana tianantsika atao natsarana firenena fa tsy hoe rehefa misy trano mitsangana io dia ampiasaina amin'izay tiana anaovana azy sekoly misy eto. Efa betsaka ny natao ary mbola betsaka no ataontsika misaotra azy fandavan-tena sy mpiara-miasa ihany koa fa tsy natao fampelezan-kevitra fotsiny reny fa rehefa zavatra nytenenina dia tanterahana. Marine, any VMMM ihany koa no namboatra ny efitrano roa efa nisy hatrizay ka izao nahazo efitrano sekoly roa vaovao indray ny EPP Ambohijato. Feno afaliana ka naneho fankasitrahana ho an'ny antoko malagasy miara-miainga ny ray aman-dreny sy ny sekoly amin'ny fisitrahana fotodrafitrasam-pampianarana vaovao izao. Mikasika ny fivoarany ilay valanaretina impokisana ny nendrandranjako kosa indray. Misahina 12 indray ireo tranga ina vaovao sy tranga voamarina vaovao ho an'ny omaly 13 janoary ka atao mazanga avokoa ireo raha ny antotany isa avy eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Mitotaly 740 araka izany tranga ho an'ny omaly ka 720 no tranga ina 80 kosa ny tranga voamarina raha ny tatitra atrany. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy tokony hiresabe ny mikasika ny fampiasana ny fiaramanidiny tafika ampiasaina amin'ny fitaterana anatiny eto amintsika ho ny minisitra tompon'andraikitra. Manana teknisianina sy manam-pahaizana maro isika ary fanapa-kevitra ny rehetra no noraisina fanampanazavana. Be dia be ny teknisiana ao amin'ny ministera, ao amin'ny Madagascar Airlines, ao amin'ny ACM, ny fandinika mikasika an'io. Inona moa ny tanjona eto? Ny tanjona nge ny vahoaka any amin'ny faritra
tena mitohany mihitsy amin'ny fijaliana amin'ny fivezivezeny dia ny avion nividiany fanjakana ny fanjakana io ny avion reo anankiray no efa tonga eo izy nitondra ny président nakany antala omaly iny fa ny anankiroa mbola tsy tonga fa ny fanjakana ny vidan'ireo avion reo raha ohatra moka ny ministère de la défense tsy afaka mampiasan'ireo satria le filany kely de kely inona moa ny sakana hoe tsy hanomezana ny vahoaka hisitraka an'ireo tsika manana ireo compagnie aérienne io Madagascar Airlines afaka mampiasa an'le izy dia zay no atao polémique eto fa isy tao anatin'ny doka fohy vetivety isika mialohany idirana amin'ny tapany faharoa dahoary. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Izaraina iafaliana aminao bebe kokoa ampifandray anao amin'ireo olona akaiky anao na iza na iza amin'ny fotoana rehetra izay atao miasa dia vonina hatrany ampiainanao fotoana miavaka miaraka amin'ireo olona akaiky anao ka amin'ny taona 2024 ataovy iasa ireo zava-baovao ara-teknôlôjia mampifanakaiky antsika. Tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mbola manasanao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany hanoizantsika ny fampahalalam-baovao natsangana tamin'ny fomba ofisialy androany plateforme professionnelle de santé anova vovonana iray izay natao ampifondronana ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra manoloana ny fizarazarana misy ary koa natsarana ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara ny Antsiprian'izay. Malona ny fizarazarana misy eo anivo ny mpiasan'ny fahasalamana amin'izao fotoana natsangana tamin'ny fomba ofisialy androany plateforme professionnelle de santé anova vovonana iray izay natao ampifondronana ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra manerana nosy anatin'izao fitsanganana ny vovonana amin'ny fomba ofisialy izao isany vaindondra raha ny fanasarana ny fahampiaina ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny fijerena miaraka ny famahana ny olana eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Amin'ny rafitra syndikaly azy aloha dia izay ilay voalohany indrindra aloha ny fampifondronana dia rehefa mivondrona izay dia hiady ho an'ny voalohany indrindra ho an'ny sosialin'ny mpiasa satria tena mbola ratsy tanteraka ny sosialin'ny mpiasa ankehitriny dia lasa voasarika any amin'ny zavatra tsy tokony ho izy mpiasa. Manarak'izay ny fitantanana ny ministera ny fahasalamam-bahoaka misy zavatra tokony harenao dia hiara misalahy amin'ny tompona andraikitra ao amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka no antom-pitsiny plateforme syndicale confédération syndicale. Isan'ny lesoka mila rena ny fomba fanatsarana ny fitantanana ny ministera fa ihany koa ny fangararana ny fitantanana ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Sara tsy mangarahara ilay fitantanana ny fahasalamana raha tsy teny fotsiny izahay mikasika ny affectation mikasika ny fitantanana ny recrutement izay tsy fantatra tsony ny fandehany le recrutement hatreto hoe nakaiza le poste budgétaire hatramin'ny 2022 jusqu'en 2025 efa tapitra ihany 2025 izay misy 300 isan'ny taona dia mbola ny ampy indray le nangatahana tany amin'ny assemblée sy tany amin'ny sénat ary tany ministère en finance 500
dia mbola niampy ndraiky io a ilay fanampiana ny fampiakarana ny teti-bola ministère fahasalamana fanatsarana fahasalamana ilay 14 milliards d'ariary zany rehetrarehetra zany dia tsy fantatra anay intsony ny fandehany zay misy ao anatin'ny ministère fahasalamana zany hoe raha bangona tokana zany a dia ny tsy faiza mitantana mitady iseho ao anatin'ny ministère fahasalamana. Dra iverenana ahitana ny confédération syndicale izay ombona ny syndicat ny mpiasan'ny fahasalamana maromaro fa ihany koa misy ny plateforme associative izay andraisana sy ampivondronana ireo mbola tsy tafiditra anatin'ny sehatry ny asa izany hoe ireo mpianatra sy ireo mbola tsy anasa ity plateforme professionnelle de santé anova izay natsangana tamin'ny fomba ofisialy androany ity raha ny fanazavana trany. Sehatry ny fanabeazana kosa indray misokatra ny varavarana ho an'ny izay rehetra manana soso-kevitra na paikady hanatsarana ny sehatry ny fanabeazana eto amintsika ho ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena ho anosy raha nandray fitantanana na eo azy izany ny asa vita no ahitana ny tena fahombiazany tompony andraikitra iray ho ny solombavim-bahoaka voafidy tany an-toeran'ny fanampanazavana. Tsara ny manana fahefana andraikitra lehibe izany fatadio ao am-patao misy asa goavy mifety ny fampianarana ty amin'ny fampirosy ianao dikan'izay a mila mijoro ho ray aman-dreny oka tsisy namanamana satria izy raiky dia anaramaso izao ianao a amina toerana tsy azo tsaraina ny olona raha tsy amin'ny asa fa tsy tsaraina amin'ny aloha ianao zao andray asa hitsaranao zay a hijery ianao a miasa zay mitsaratsy olona anankiray satria zako na fitondram-panjakana tsy mihaino hoe ratsy rakoto ratsy rabe tsy azo atao zany mitsara olona fa tsara ao amin'ny asany izy. Lafiny tsy fandriampahalemana tsy afaka mamonjy sekoly ireo mpianatra ao Tanambao-Tsindran-dany distrikany Bekily vokatry ny fifehezany dahalo ny tanànan'izy ireo amin'izao fotoana lasa ny anala ny fiainana ho fiarovana ny aina ho ny sofokotany fa ireo nandory ny trano anjatony sy namono olona kosa miriariana anivo ny fiarahamoniny fanadiadiana hoentiny olona saina. Taona fotsy ity taona ity ho an'ireo mpianatra ao Tanambao-Tsindran-drany distrikany Bekily vokatry ny asandalo. Tsy afaka mianatra ireo mpianatra mipetraka any anala miaraka amin'ny ray aman-dreny noho ny fifehezany dahalo ny tanànan'izy ireo. Dia tsy magneky raho hatao freshe ny mpafihavanana fa mampanahelo ahy izany ray aman-dreniko tsy ny fanakavia ny tsirandragne ankila fa izany ty fiaigna andavanandro vokatsy tsy mambole tsy mianatse tsy mitsabo amin'ny fanjakana tsy mampianatse amin'ny sekoly ny fanjakana agnala hatra amizao titoko hatao olo namono ty zana io zany eo mba ho samboragna olo reo satria tsy fomba ny lalàna ny fanjakana raha misy eto avao ny fanjakana fomba tindaty mpamono olo tratsy mangalatsy samboragna aloha ndre te hisy ty kabaro vita sambotsy le olo mpamono olo vita sambotsy le olo mpangalatse vao izay ro mandeha ty kabaro na adina nao misy fa tsy hoe fampihavanana ny ho aloha fa fanamborana zany ty aloha vao izay misy ny fandamina. Tsy manaiky ny rosona amin'ny raram-pihavanana ireo mponina amin'ny fokotany Tanambao-Tsirandany antony namono olona sy nandoro ny tranon'izy ireo olona saina miavana aminy endrika tany tsy tandalana ihany koa ny firosona amin'izay fampihavanana izay amin'ny raharaha toy izao hoy ny firaisamoniny ny pirenena. Mamono olo zany atatsika hoe atamatavy mamono olo toliara zany dia ampihavana dia samby barakay tsy mety zany ny lalàna zany no miamplike ny zavatra zay mety zany reo militoerana ohatran'izay zany satria raha vao manao izay fampihavanana izay ao Tsirandrany dia zay mamono olo zany atao fampihavana zany tsisy lalàna ifehy azy dia tsy mety zavatra zay era Madagasikara dia farany famonovono le vahoaka zany tany hoe tsisy tany misy fanjakana zany tsy azo anovana zany satria famoapefy ny zavatra nataony zany tsy vita namono olona fa mbola nandoro tragno dia tsy mahitsy anjaran'ny tribonaly koa zany mampisazy le olona nanao hetraketraka nanao herisetra amin'le vahoaka fa tsika zao fanavaozana dia ny zavatra mazava zany no atao fa tsy ny zavatra nova zigizagy. Miantso ny ambaratonga mpahefana mahefa amahy ity olana ity ireo mponina ao Tanambao-Tsirandany fa na dia adina tsy mitanila fampiarana ny lalàna ho an'ireo meloka no takiana hoy izy ireo fa tsy famotriana olona amin'ny alalan'ny fampihavanana. Mikasika ny olany fandrarana amin'ny fatrivaky nakaratra kosa indray tonga tany an-toerana ny tafamivadana tamin'ireo mpivarotra sy ireo mpandrarana androany maraina ny ministry ny varotra sy ny fanjifana nandritra izany no nanova ny fidinana ifotony sy nanara-maso ireo vidin'entana atao amin'ny
tsenany sabotsy na Antsirabe ka tsikatra fa mbola maro ny tsy fanaran-dalàna tokony harenina any an-toerana. Andrinirina Randriamiarsoa, Kolo, Antsirabe. Io marana io tonga teto amin'ny renivohitry ny fatrovakin'akalatra amin'ny ministry ny varotra sy ny fanjifany izay tonga ny tafamitana tamin'ireo mpisehatra ara-barotra sy ireo mpandraharaha taty an-toerana tamin'ny alalan'ny atrikasa izay natao teto amin'ny trano malalaky ny prefektorana Antsirabe. Nosafidiana manokana ny fatrovakin'akalatra amin'izao fiatomboany vidinina ifotony izao ho ity ministry ny varotra sy ny fanjifany ity mba hahafahana mifanakalo hevitra mahakasika ny olana fandrarahana aty an-toerana ary tanjon'ny ministera ny fanatsarana ity sehatra ity sy ny fanabeazana ireo mpisehatra mahakasika ny lalana velona amin'ny fanaovana ny asambarotra. Nisy moa zany atrikasa izay natao nirahana tamin'ireo mpandraraha teto an-toerana, misy ny mpanafatretana, ny mpampongady ary ny mpanjary. Tao izany atrikasa izany nentina nanabeazana azy ireo mahakasika ny lalana velona amin'ny fanaovana ny asambarotra mba hahafantaran'izy ireo hoe inona ny adidin'izy ireo, zany hoe ny zavatra tokony atao sy ny tsy tokony atao. Taorian'ny atrikasa dia nisy ny fidinina ifotony izay nataon'ity ministry ny varotra sy ny fanjifany ity teto amin'ny tsena sabotsy Antsirabe miaraka tamin'ireo manam-pahefana avy eto toerana. Tsy karitra ora mato ministra fa mbola misy ireo tsy fanaran-dalàna hita an-tsena, anisan'izany ny vidin'entana, ny taratasim-barotra ary ny tsy fanajana ny vadiovana. Nandritra ny fandalovany teto amin'ity tsena ity ihany koa no nanoloran'ny fampitaovana ho an'ireo mpivarotra toy ny tafo noho ny famaizana izay nahazo ity tsena ity ny volana Jolay taona 2024. Ny zavatra nisy zany teto an-tsena dia mbola misy ihany ireo mpandraraha no manaraka izay fepetra voalazany lalàna izay, fa mbola misy ihany koa nefany ireo mbola mila arenina zany. Misy ny fanabeazana nataonay moa zany rehefa nidina tetsia ao anatin'izay ny tokony ametrahana ny vidin'entany, ny fananana ny taratasim-barotra ahafahana mivarotra ireny entana hoanina ireny izay jifain'ny mpanjifa eny an-tsena, ny tokony hanajana ihany koa ny fahadiovana satria izany indrindra no mety hampidozan'ny fahasalaman'ny mpanjifa. Amin'ny ministry ny varotra moa zany ny tanjona dia mba hanaovana tantsorika n'ireo mpivarotra ireo mba hahafahan'izy ireo manantanteraka amin'ny atsakany sy andavany zany asambarotra izany. Dia misy fanomezana zany nokarakaranay ary atolotra ny commune dia ny tafo izany, satria izay tafo izay tena hoe mbola anisan'ny ezaka lehibe zany mba hahafahan'ireo mpivarotra misitraka hatrany izany tsena izany. Taoriany teto amin'ny distrikana Antsirabe voalohany dia tsidika avy hatrany ny distrikana Antsirabe faharoa indray ity ministry ny varotra sy ny fanjifany ity. Fa manana ny fahalalam-pomba sy ny fahendren'ny tolo malagasy ny amin'ny fampiarabana ny rehefa tontona tahaka izao. Adino tsikelikely izany ankehitriny ka ny mikasika izay indray ary no hitondran'ny mpandala ny fomba malagasy fanazavana ao anatin'ity zanam-panjarana fantaro ity amin'izao alina izao. Harao ary. Arahaba tratry ny taona sa arahaba tratry ny taona. Maro ireo misalasala ny amin'ny hoe ahoana ny fomba fiteny marina. Nitondra fanazavana mikasika izany ny mpandalina fomban-drazana androany, ny fifampiarahana rehefa tontoana izay manana ny heviny manokana sy ny lanjany eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina raha ny fanazavana. Natratra aloha zany no atao hoe tena fivoya araka ny fomban-drazana. Satria isika rehefa mitsotra n'olona dia mba ho tratry ny sambatra, ho tratry ny ela indrindra dia ho tratry ny hoavy. Dia rehefa tonga izay zavatra dia tratra n'ilay taona vaovao. Lasa ny taona lasa dia tonga ny vaovao dia isika mijanona eo amin'ilay toerana anankiray ihany dia isika n'ilay tratra ny taona vaovao. Hevitra fonosiny angambany no zava-dehibe hoe velonaina soamatsatsika mitahin'Andriamanitra, mitahin-Janahary dia na tonga miaina velonaina ao anatin'izay taona vaovao zay. Miavaka ary manana ny lanjany ihany koa ny fomba famaly izany arahaba izany teo amin'ny malagasy ho hiatrany ny mpandala ny fomban-drazana. Dia afaka miteny ny olona anankiray hoe samy ho ten'Andriamanitra mahita ny rariny ho ambin'ny manjaka ka mahavanona amin'izay rehetra atao. Fa misy nefa miteny hoe samy tratry ny hoavy dia mila faritana tsara ilay hoe hoavy. Fa raha ho fitinina tokana ilay izy dia hoe samy tratry ny asosiny atsara indray ka ny tsara hoavy any anenika isika ary ny taona zinany anome hasina ny fomba fijery mba hananana fomba fijery miabo. Zany hoe ilay fiarabana zany dia tsy tokony fohy kely
fa tokony mba misy fivelarana kely na dia hoe 2 minitra sy 20 sekondra ihany zany. Manana ny FDB ny fiarahbana sy ny firarintsoa atao amin'ny olona iray raha ny fanazavana hatrany tamin'ny tolo malagasy nokendrena sy nofaritana ho firariana soa sy fanambinana hatrany ny teny atolotra ny olona iray rehefa tonotoana tahaka izao. Ao anatin'ny ho avy dia misy ny atao hoe tsara, misy ny atao hoe ratsy, satria tsy voafehan'ny sainy zanak'olombelona izay rehetra mety tokony ho anjarany ary ny fanindriny sy ny tsara tokony ho ananany amin'ny ho aviny. Ka tokony mifaritana zany le izy hoe samy tratry ny ho avy ahitany soa, ny hoan'ny soa zany ny antsona ho avy fa tsy bangona le izy hoe samy tratry ny ho avy dia lasa bangona daholo zany na ny ratsy na ny ratsy ary zany dia bangona ho avy eo koa. Fa raha mimpandalina ny entin-drazana sy ny fomban-drazana ny fiarabana zay raha fa tonga ny tontaona araka ny tomba vao malagasy dia raisina le izy hoe tratry ny taona vaovao dia samy soa isika ka ho taona zina anana ny maha izy azy ity taona ity hitondra ny mahasoa ny fiainana ary hitondra fitoniam-po sy filaminantsaina mba hiratany feo miferitseretana anana ny fomba fiteny miabo. Tsy misy fotoana mamaritra ny hafaran'ny tontoana raha ny fanazavana hatrany. Tokony fampiarahaba foana araka izany mandritra ny fionana voalohany ao anatin'ny taona vaovao ny tsirairay. Adidy sy fahalalam-pomba mihitsy ny fifampitsidihana voalohany. Tsy nila vany tamin'izay ngamba malagasy. Fa rehefa miona fotsiny na tokany volana marsa raha vao miona dia fampiarahaba-tratra ny taona foana. Fa tsy misy mihitsy izay tsy miarahaba tsony efa volana marsa tsika. Raha ohatra kosa indray izy mahakasika ny taom-baovao malagasy hoe alamady be ohatra dia ny iray volana ny ireny andro alamady na ny volana alamady iray manontolo no fanaovana izay fampiarabana zay. Ary ao anatin'izay alamady izay no tsy maintsy fitaina ny fifampiarabana rehetrarehetra. Ka rehefa dilany ireny andro alamady dia efa tsy misy tsony ny fampiarabana tratry ny taona. Izany hoe raha ohatra izy ilay kolontsaina vahiny aty amin'ny taom-baovao grégoriana dia tsy misy fetrany. Araka izany manakasina lanja ary mifono fahendrena ny fifampiarabana rehefa tontoana agasy tokony atao ambany zavatra na eo aza ny rotoroton'ny fiainana andavanandro raha ny fanazavana hatrany. Any Mahajanga kosa indray miantso firaisankina amin'ny mpitsara baolina kitra rehetra manerana ny nosy ny mpitsara baolina kitra ao amin'ny Seraboeny mba mpitsara fitsarana PFL noho ny tsy famany federasiona ireo fitakiana izay natao anatin'izao fitokonana nataon'izy ireo izao. Christian Andriamier, Kolo Mahajanga. Mitokona tsy andray anjara ny fitsarana PFL ny mpitsara baolina kitra ato amin'ny Seraboeny noho ny tsy fihainoan'ny federasiona baolina kitra ireo fanovana izay notakin'izy ireo hatramin'izay raha ny filazany mikasika ny rafitra izay manome vanina ny antrano antrano sy ny fanomezana tombondahany ireo klioba sasantsasany izay miteraka tsindry mahazo ireo mpitsara baolina kitra amin'ny fifaninanana lehibe tahaka izao. Inona ny zava-misy misy conflit d'intérêt eo amin'ny président de fédération fatapoko fatapirenena manana club izy ELG koa kanefa izy no midésigner arbitre zay tiany ampilalao amin'ny équipany ary zay no ary fosa izay eto Mahajanga zay no tiany ampafantarina vahoaka zay petit baolina eto Mahajanga tsary tsy victime fosa isan-taona ary zay no isaritanay sain'ny équipe zay mandray anjara amin'ny PFL hoe fotoanany zao tokony arahantsika manientana mba ahafahantsika mandamina io rafitra ny arbitre io amin'izay mba manana fitoniana le arbitre andeha tsara baolina kitra fa hoe manaja le neutralité manaja mba tsy isiany le partialité. Na mafisin'izy ireo fa tsy fanakorontanina ny tontolon'ny baolina kitra izao fitokonana nataon'izy ireo zao izay antsony ireo mpitsara baolina kitra manerana ny nosy fa fitakiana fanovana sy fanavaozana rafitra na teo aza ny famahana amin'ny ampahany ny fanefana ireo trosa vola mbola tsy voalohan'ny federasiona amin'ireo mpitsara baolina kitra ireto. Efa nisy ampahany nomeny makasitraka makatelina fa mbola ihany koa le rafitra zay tsy nisy fiovana hatramin'izao ka hatramin'izay vao maika le olona zay takiny ao esorina vao maika napetraka teo koa noho zany mbola mitohy zany tolona fa telo farany moa zany resaka tsindry azolena atao aminay arbitre ko dia tsy ekenay zany ary tsy ekenay hatramin'ny farany fanentanana ho antsika namana arbitre maneran'ny Madagasikara ho antsika rehetrarehetra izy ty ny mpitondra dia mandalo ihany fa isika arbitre dia eto hatrany efa maro ny fédération zay nandalo teo efa maro ny mpitondra zay nandalo teo fa itsika mbola eto ihany koa dia manentana atsika mba hiaraka itolona ifanometanana ifarimbona amin'ity tolona ty fa tsy maintsy mandresy ny tolona zay vao mijanona ny fitokonana. Io koa zay manao ansoava amin'ny président ligue
ny arbitre ne zaza antokantranonao hoe raha misy ny mamparary arbitre tokony mamparary anao koa ahoana tsy terenao ny président ny fédération hoe régleo io problème io raha resabola ne azonay hoe le ferina hoe aleo ajanakely resabola fa ty resaka rafitra ty ne mamparary anay e compétition zao mandeha loloa ao io hoe tsy maintsy mahazo baiko ny arbitre hoe tsy maintsy mahazo équipe aty tsy maintsy mahazo équipe aty satria misy olo ao amin'ny fédération zay ny mamparary anay arbitre zay zavatra zay ary le vahoaka tsy mahafantatra an'izay fa lasa le arbitre no mahazo torabato amin'ny vahoaka niara-nifanaiky ny mpitsara baolina kitra ato amin'ny CRA-ny Boeny nandritra ny fivoriana zay niarahan'izy ireo zao fa tsy handray anjara amin'ny PFL raha tsy misy ny fifampiresahana matotra mikasika ireo fitakiana voalaza ireo na hohisy ny fandrahonana sy ny chantage an-telefona atao amin'ireo mpitsara tendrena tahaka ninseho tamin'ny andro voalohany PFL niona ny FC Rouge sy ny Fosa Junior teto Mahajanga raha ny fifanazavana nisy nandritra izao fivoriana zay niarahan'izy ireo nanao zao dia ny maresaka iraisam-pirenen'ny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity hangasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mame fotoana anao ary rapitso amin'ny valora ala indray veloma tompoko Uprime. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.